Amin'iny voaiofa no ny faratsian'ny lalana ao amin'ireo commune ao amin'ny distrikna Tsimondrano dia fantatra fa isy ny fanamboaran-dalana ao amin'ity distrika ity ny solomavambahoaka ny tiako Madagasikara ao fito amin'ny distrika ity no fantatra fa avy nahitana izany izay tohanan'ny filoham-panorona ny Antokotima Andriamatoa Marc Ravalomanana. Noho ny tsy fahazoana vola fanampino, sahirana ary tsy afaka manantanteraka tetika asa samihafa toy ny fanamboaran-dalana ny commune Tsimondrano. Entina nohanana ny commune ary indrindra nampinam-pony eny toerana izay mikakaika noho ny faratsian'ny lalana, nanapa-kevitra ny hanao asa fanamboaran-dalana ny solombavam-bahoaka TIM voafidy tao Tsimondrano, Raharmanarivo Voangy. Commune telo dia Itosy, Andraninahoatra ary Ambavahitokana no nanantanterana ny tetika asa izay nitohanan'ny filoham-panorona ny TIM Marc Ravalomanana. Dia somary sahirana ny olona zany indrindra manana tomobile satria kitotoana be ilay lalana manimba tomobile dia araka mifangatahany olona dia hoe mba izay mihitsy zany no tena fanirian'ny olona tsy hoe hijanona amin'ny lalambe iny ihany no amboarina fa nelakelatrano rehetrarehetra ny route communale any. Commune moa tsy manana subvention commune hatramin'izao mbola tsy mirotsaka. Dia izay commune rehetrarehetra zany anontany dia somary sahirakirana ara-bola daholo dia nijery hevitra izay no izay etaetan'ny olona izay indrindra dia nijery hevitra izay ary dia nisy nanome engin nanome niveleuse sy compacteur ny président Ravalomanana fanampiany ny commune zany dia ny tenanay moa nandray anjara tamin'ny solika sy ny fampandehanana ny amin'ny ten'ny mpiasa miasa amin'izany dia nandray anjara koa ny mponina eny toerana rehetrarehetra. Laza mponina tena toerana fa amany olana ny famovozana ao anatin'ny commune Itosy, Andraninahoatra ary Ambavahitokana ny fanamboaran-dalana tanterahana.